Miarahaba tompoko, ny sosina ozone na ny couche d'ozone na ny ozone stratosphérique dia sosina manakana ny taratra sasany avy amin'ny masoandro izay tsy mety ho an'ny zava-mananaina eto an-tany. No netraketraky ny olombelona nefa toy ny fampiasana ny karazam-bokatra simika, ny basy famonoana bibikely sy ny hafa maro dia miena ny hatevenan'ny sosina ka mahatonga ny fiovan'ny toetr'andro. Mba hampihena ity tranga ity dia tokony hiara-entana isika amin'ny fiarovana ny sosina ozone. Dia ahoana ary ny tokony atao mba hiarovana izany? Voalohany tsy mividy vokatra misy ny CFC na ny chlorofluorocarbone fa mitarika amin'ny fahasimbana ny fampiasana azy ireny. Faharoa, ny tsy fampiasana ireo vata fampangatsiahana vita talohan'ny taona 580 satria mbola mety misy CFC na ny chlorofluorocarbone no mampandeha azy ireny. Ary fahatelo, ampianarina namana ny amin'ny fomba fiarovana ny sosina ozone. Ny fiarahamentan'ny be sy maro no atanteraka izany, toy ny fampiasana mahalana ny fiaran'ny tena manokana, eo ihany koa ny fanariana ireo fitaovana famonoana afo sy ny fitaovana fampangatsiahana izay misy zavatra manimba ny sosina ozone.